Fanohan-kevitra mahakasika ny fikarakarana ny fifidianana atrandry manany momba ny fanomanana izay fifidianana izay ary Andriamatoa Rasolo André nosoritan'ny moa fa tsy azo ambara ho tena mangarahara ny avy ao anivon'ny senita indrindra ao anatin'ny fandrafetana ny lisam-pifidianana. Fanazavana azy. Mitaky ny siny mangarahara ny fandrafetana lisam-pifidianana Andriamatoa Rasolo André manam-pahaizana momba ny politika ary mpanara-maso ny fiainam-pirenena. Araka ny fanazavana nentiny dia miankina betsaka amin'ny fandrafetana ny lisam-pifidianana no ahafahana manamboatra ny kara-pifidianana ary miantoka amin'ny mahalavrarina tsy ny fifidianana. Ary notsim-pian'Andriamatoa Rasolo André fa sarotra ho an'ny senita ny fandrafetana ny lisam-pifidianana. Ny lisam-pifidianana io dia faran'izay saripady ao anatin'ny fifidianana. Amin'ny ohatra kely tamin'ny 2006 élection présidentielle teto Madagasikara 7 300 000 tanoany no natao anaty lisam-pifidianana. Tamin'ny référendum 2010 nandaniana an'ilay constitution 7 100 000 tanoany no tao anatin'ny lisam-pifidianana. Izany hoe nisy olona 200 000 tao zany ao anatin'ny 4 taona very tsy tao anatin'ny lisam-pifidianana. Zavatra tsy normal satria tsy nisy zavatra hoe peste na choléra na tsunami nandeha teto dia ripaka daholo ireny tsy normal fa fandrafetana ny lista zany misy problème. Dia alohan'ny elany ny senita eo aloha dia nanao révision ny liste électorale ary le révision dia nahatratra 8 700 000 ny olona ao anaty liste électorale. 8 700 000 ka manahy ihany amin'izao fotoana izao hoe araky le fomba nanaovan'ny senita ny recensement sy le contexte sarotra dia sarotra misy antsika amin'izao fotoana izao ho tratrany ve le 8 700 000 napetraky ny senita amin'ny 2011. Za matahotra fa tsy ho tratrany. Anisan'ny sosokevitra nentin'Andriamatoa Rasolo André ny tokony isian'ny fanomezam-baovao sy fampiresahana eo amin'ny candidat filoham-pirenena sy ny senita miaraka amin'ny mpanao gazety ahafahana mahafantatra ny dinika vita amin'ny fandrafetana lisam-pifidianana. Mitaky ny tsikitiana lisam-pifidianana mandritra ny fotoam-pifidianana Andriamatoa Rasolo André ary nambarany fa tsy mankasitraka ny fampiasana ny ordonnance amin'ny androm-pifidianana ny tenany.